Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny onjapeo ary amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera isan-karazany amin'ny internet Ramatoa Arlette Marson no vahintsika ato anatin'ity fandarana ity mpitsara iraisam-pirenena misotro ronono ny tenany ary mpahay lalàna sady mpanao politika ihany koa amin'izao fotoana izao dia faly miarabanao Ramatoa Arlette Marson tonga soa eto amin'ny MBS eto amin'ny fandarana dinika. Faly koa ny tena koa miaraban'ny olona rehetra izay mihaino izay mijery ary faly koa miarabanareo rehetrarehetra teknisiana sy ianao izay miasa ato. Andriamatoa Arlette Marson anisan'ny vaovao nisarika ny sainy maro tao anatin'ny fotoana foana manodidina an'io amin'ny resaka lalàna eo foana moa ny resantsika dia resaka kely iraisam-pirenena koa tsika ny farany ihany satria ianao manatraikefa amin'ny resaka fitsarana iraisam-pirenena fa anomboantsika anazy aloha momba ny sata mifeny mpanohitra eto Madagasikara niteraka resa be io satria efa nisy ny lalàna tany aloha novaina tampoka taty ariana ohatrany hoe misy fitovik-hevitra eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra amin'izao fotoana izao inona no famakafakana azonao entina mikasika an'io satan'ny mpanohitra eto Madagasikara io. Voalohany aloha ny satan'ny mpanohitra dia efa nijerena efa nietudiena mihitsy eo amin'ny raisam-pirenena. Inona atao hoe mpanohitra. Mpanohitra zany karazana contre-pouvoir. Dia misy teny milaza hoe le contre-pouvoir sert la démocratie. Zany raha tsisy contre-pouvoir matanjaka, mpanohitra matanjaka zany dia azo lazaina fa tsy misy ny démocratie raha tsy voahaja ny zony. Ary araka ny lalàna iraisam-pirenena dia tsy maintsy voahajaina ny zony. Ary isika dia efa nanao sinimy be dia be mihitsy momba ny hoe pacte relatif aux droits civils et politiques. Ao anatin'io zany ny satam-panohitra. Dia ao anatin'io dia s'engagé tsika zany dia tena hoe nanaiky tanteraka fa hanaja an'izany atao hoe démocratie zany. Indrindra raha momba ny mpanohitra, ny zoan'ny mpanohitra. Mba hisitraka ny zon'ny mpanohitra na iza misy eto an-tany. Misy mantsy ny teny tamin'ny tele hoe tsisy an'izany misy ka. Misy tena misy lalàna mihitsy, misy principe mihitsy io zavatra io. Ary iraisam-pirenena fa tsy eo iraisam-pirenena. Ary io principe io no alaitsika, apetakitsika ao anatin'ny constitution-tsika, ao amin'ny lalam-pandrenana. Ataontsika ao anatin'ny lalam-pandrenana hoe zao zany ny tena zoa amena zo tanteraka ny mpanohitra momba ny asa izay ataony. Dia ao anatin'ny rehefa diniantsika ao amin'ny article 420 amin'ny constitution le izy. Io zany tsy hoe niforonina tamin'izao fa tena miankina amin'ilay lalàna iraisam-pirenena. Dia tamin'ilay lalàna 2011 013 le izy nivoaka. Dia rehefa dinina io lalàna io, dinina io andiny lalàna io dia hita fa manaja ny démocratie, manaja ny zony ihany. Ka noho izany tokony hoe ninina zavatra hoe lalàna atao momba ny mpanohitra dia tsy maintsy miankina amin'io. Io nefa tsy nampiarina. Miankina amin'ny inona moa izy amin'ny constitution, amin'ny lalam-pandrenana. Nefa tsy najaina ny lalam-pandrenana raha jerena le lalàna farany nivoaka hoe 2019 mitotran'ny hoe lalàna natao foana le izy. Ohatrany namboarina le izy. Raha amin'ny mampahay lalànanao inona no mety hoe tokony hoe olana? Mety hoe olana ara-politika ve sa misy olana ihany ara-teknika? Tsy nampiarana mihitsy ilay lalàna izay efa teo nanomboka tamin'ny taona 2014. Maninona hoe tsy maintsy zay indrindra le fanontaniana. Zay indrindra le fanontaniana. Ora fahitako azy zany dia hoe tsy misatisfaire anjareo io lalàna io. Zany hoe tsy mahafapo ny mpitondra. Tsy mahafapo ny mpitondra. Zany hoe misy zavatra, misy objectif, misy tanjona zany hoe dia zay mahatonga le lalàna vaovao. Le lalàna vaovao zany dia hoe lasa le solombavam-bahoaka indray no hoe manana zo fa tsy le vondrona politika. Nefa ny lalàna iraisam-pirenena milaza hoe vondrona politika. Tsisy resaka solombavam-bahoaka. Dia ohatrany hoe mananao foana zany le olona nanao azy na nisy hoe tanjona hoe écarté mihitsy, esory ny tsy amena zo mihitsy reto olona reto fa atao mivangongo amintsika le hery.
za tsy hoe pro Jona pro zao aloha fa de manazava fotsiny hoe ity ny lalàna iraisam-pirenena de ity ny constitution lalam-pandrena zay nanaiky an'le lalàna iraisam-pirenena ary namoaka an'io kanefa namoaka an'le 2011 kanefa tsy nampiarina io inona ny antony a de ohatra fahitako azy zany a tsotra ny antony tsy misatisfaire tsy araky le hoe sao de amena le tena zo reto olondreto hisetraka ny zony a ka isy ny demokrasia ka ohatrany hoe tsy de mahafapo atsika loatra le demokrasia fa andao atao hoe isika no anana pouvoir bebe kokoa fahefana bebe kokoa na hoe ho tapenam-bava tsy fantatro za fotsiny mieritreritra an'izany satria tsy noajaina le 2011 aloha le tamin'ny le lalàna iny azo lazaina fa hoe manaja demokrasia any fa ty anankiray ty de tena hoe zay na tonga nyresaka tamin'ny farante hoe c'est une loi scélérate dikany hoe loi scélérate de hoe tsy mitombona na tsy misy fondement tsy mitombona na amin'inona fa de nataotao fotsiny ambomboarina fotsiny aizaka ave de hoe tsy misy mihitsy ao anatin'ny lalàna iraisam-pirenena hoe solombavam-bahoaka no atao hoe lehibe ny mpanotra tsisy zany fa hoe vondrona politika ohatra mety misy zany fa na misy ary zany a de voaja ny demokrasia fa rehefa jerenao le izy a ninina hoe discussion débat atao a de hita mihitsy fa hoe mitongilana be le izy ary tsy vita mitongilana fa ny tena mampalelo de hoe foana ny demokrasia tsy misy demokrasia mihitsy na kely ara am'le lalàna vaovao io am'le lalàna vaovao inona zany no hoe tokony mbola ho azo atao am'izao fotoana zao efa iainantsika izao a satria atreto aloha de io ndray zany lalàna vaovao misy a amin'ny ankapobeny moa zany ny tena adevitra niodikodina teo amin'ny resaka hoe iza no lasa filohan'ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miaram-pirenena zay tokony lasa filoha lefitra lasa nijanona teo am'izay le izy fa le fanazavana noentinao teo ohatrany hoe tsy de lasa hita taratra loatra tsy ny tany anatin'ny zany tokony ataontsika izao ka le izy ngy tena hoe misy fanitsakitsana constitution lalam-pandrenana fanitsakitsana lalam-pandrenana tsy hitako zay ambara am'izany lalam-pandrenana ny tena hoe hitsakitsana am'izao fotoana zao ko inona moa ary mampitandrina ihany izahay a satria voalaza ny lalàna iraisam-pirenena zay neketsika fa hoe ny violation répétée de la constitution de mety hitondra déchéance ho an'le président mety tsy ho président tsony izy a rehefa hoe mandeha any amin'ny haute cour de justice nefa moa iny tantara hafa ndray iny raha mandeha any haute cour de justice fa ohatrany hitanay fa hoe fa be deaibe ny violation ny constitution zay nataony mpahay lalàna ao amin'ny manodidina ny président dia tsy hoe mampitandra zay fa mba tokony ho jerenao ihany monsieur le président fa tena loza be mihitsy le izy ary tena efa miondrika amin'io mijery mamakafaka an'io daholo ny iraisam-pirenena hoe fa inona ihany nataonyty Madagasikara ty fa tena mandeha anjambany na tsy mahininona le mpahay lalàna ao aminy a na zavatra efa misy zavatra hoe zavatra kendreny ao aminy zavatra kendreny zany ao am'le fanjakana fa tsy azo ataotao foana ty lalàna ty fa tsika nge fa be deaibe ny lalàna efa neketsika iraisam-pirenena efa s'engagé tsika efa natao ratification efa natao ina nefa tsy ajaitsika akory io de ina dikan'io constitution io saritsariny fotsiny io satria tokony ezanao foana zany hoe mba hifanetana amin'ny fifanarana iraisam-pirenena nataotsika ny lalàna rehetrarehetra zay le fifanarana nataotsika tamin'ny zareo eny ary zay mikasika ny satany mpanohitra zany hoe tsy hita moa zany hoe makaisika izao raha ohatra ka tsisy solom-bava-bahoaka ndray a andeha anao tolo-dalàna vaovao ndray zany ngamba mety zay ngamba sisany mety vaolana sa hoana fahitanao anazy ka le solom-bava-bahoaka tsy fantatra ohatrany tsy mahininona ko azafady azafady aminareo aloha azafady aminareo fa ohatrany mety zay ngamba sisa satria ohatrany solom-bava-bahoaka ihany a nanao le tolo-dalàna teo de mety hoe solom-bava-bahoaka ndray raha mbola misy mazoto ngamba ny asa izy amin'ny vaolana fa zany hoe ka le izy nge hitanao fa déséquilibré le izy jereo fotsiny hoe tiany parlement tiany assemblée nationale tiany sénateur ny olo amin'ny sénateur grands électeurs ny efanovana koa moa le sénat tamin'io a iny keo le de zava-dehibe zavatra lavabe raha tantaraina koa fa tsy mitombona koa iny ka le grands électeurs nanao azy le grands électeurs tsisy mpanotra le déséquilibré le tsisy fa de olona kely telo ambe folo ato ve no hiady amin'ny reto rehetrarehetrareto ary reto rehetrarehetrareto ve misolo tenany Madagasikara ray manontolo fanontaniana daholo zany fanontaniana misy valiny zany tsy misolo tena na kely varavety ary de tena déséquilibré de ohatrany hoe manaonao foana am'izao fotoana zao de tena mampalahelo aloha fa tena manaonao foana tsika ary tena hoe tsisy ohatrany saritsariny fotsiny le demokrasia
eny ary zay nikasika ny satan'nympanohitra anisan'ny vaovao resana matetika ihany koa amin'izao fotoana izao sady anisan'ny mahakasika anao manokana ihany koa mikasika an'ireo nosy malagasy zay mbola ifandroitana amin'ny firenena frantsay amin'izao fotoana izao misy an'ireo nosy anakiefatra ireo ianao nanomboka tamin'ny taona 2024 tany no efa tao anatin'ny association pour les nosy malagasy zay moa ny fiantso anazy ANM dia efa nangataka foana tamin'ny sehatra iraisam-pirenena ny mba amerenana an'ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara izay tsy tanteraka marina fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fahitan'ny firenena mikambana anazy dia malagasy tokoa ilay nosy saingy tsy misitraka an'izay hoe mahatompony anazy zay Madagasikara. Inona ny tokony ataontsika amin'izao fotoana izao raha matoa Arlette Marchand mikasika an'ireo nosy ireo? Zao aloha na iodikovy na iodikovanana tsika ny tompony. Zay ny voasoratra amin'ny zay ny voasoratra ary fantatry ny telo ampahefana izao tontolo izao fa zao mampalahelo tsika malagasy indray rehefa teneny hoe telo ampahefana teny alaivo nosinareo hoe asevo mialo ny frantsay efa ao anatin'le résolution daholo nge zany efa asevo mialo 777 moa izy iny sa tamin'ny 777 asevo mialo ny frantsay dia alaivo nosinareo hoe aza velona ampelantanan'ny frantsay dia tsisy nanao inina dolodolodolo nefa ny telo ampahefana izao tontolo izao efa miteny an'izany dia tsy fantatro mihitsy tsy fantatro izay ao anatin'ny sain'ny mpitondra zay ny fandimby hatramin'izay na misy tahotra na misy inona kanefa zao fotsiny lazaiko rehefa ho teneniko amin'ny raisam-pirenena zany na iodikovy na iodikovanana tsy anareo io ka tsy hitan'izay atao menatra izy amin'izao tontolo izao tsy hitan'izay atao fa manararoatra amin'ny fahalementsika dia izy andao arytsika tena iseho tompony mihitsy ka andao anao zao andao anao zao dia miditra izy dia hoe andehanao réserve andehanao zao hoe fa fantatro tsara nge ny sainy fa tsika nge ireo tany ireo nge tena manan-karena be ary sika amin'ny voalohany eran'izao tontolo izao ka noho izany miezaka izy mba hoe te iseho amin'izao tontolo izao hoe manao zavatra nge zay fa toy inona koa zay hoe réserve naturelle tsika ny tsy manao tsika no ataony d'ailleurs rehefa niteny daholo zareo hoe vous êtes vendre vous êtes bête vendra ny tsika zay aloha efa niezaka kely tamin'ny talohan'ny hoe sénateur nanaovana an'le sénat vaovao efa niezaka zay dia efa nanao fangatany zay nanao tolo-dalàna zay dia efa niraisin'ny sénateur dia efa nandeha tsara le izy fa nonjay tonga tao amin'ny assemblée nationale dia tsy mety indray io satria nahoana satria efa niova ny chambre ny sénateur dia zay na tonga le hoe tsy mety indray io nefa efa nekena daholo hoe averina ny anarana malagasy n'ireo tany ireo zareo koa nge mamoaka lalàna fa neny zareo nge lalàna bankale fa tsy fantatro zao tontolo izao zany ary tokony hianatra koa tsika malagasy rehetrarehetra lalàna bankale fotsiny avoakany eo le lalàna mikasika ny hoe maha-réserve naturelle n'ilay nosy e bankale dolodolo lazainy fa hoe anazy dia lazainy fa hoe be dia be mihitsy ny zavatra avoakany tao fa na iodikovy na iodikovanana zavatra ray nijanona atsika ireo fa ny problème hoe ahoana ny fomba analatsika an'ireo olon'ireo amin'le toerana io mihitsy nefa n'le olana raha matoa Arlette Marchand raha mifahitany ny mpamakafaka an'le resaka satria marina tokoa fa ny ho an'ny firenena mikambana dia hoe malagasy le nosy saingy raha tena tianao malagasy le izy lasa hoe voatery ve tsy maintsy hiditra amina resaka fakana fampiasana hery izay raha mahafantatra fa tsy mifandanja mihitsy ary somary toeriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny hoe fampiasana hery hoe tsy maintsy ampiasana hery ve ny akana le nosy zay no mahatonga le fanontaniana mipetraka hoe inona ary ny azo atao efa nisy ihany moa le vomiera hitambarana saingy raha ny vaovao ofisialy dia hoe noho ny resaka valana retina covid-19 no tsy nampivorontsony an'ilay vomiera mety vaolana ve reny vomiera reny sa tsy maintsy hoe adevitra tsy fakahitana tsy mila miady mafy ohatr' zany hoe hitondra hery iny moa no heretinao io tsisy heretinao fa noho ny tsy firarahantsika an'le izy jereo hatramin'ny karana raha milaza fa hoe efa natsony frantsay hoe hiaro an'ireo nosy ireo inona koa ny erovan'ny karana ny rosy ireo zareo moa miditra amin'ny rehetrarehetra ko rehefa hitantsika efa tsy miteny tsy mivolana ko ahoana izy ny tsy hanao zay vitany koa fa ny vahaolana dia tsy mety izay hoe izao tontolo izao efa mahafantatra an'io fa atsika fa miandry atsika hetsika nge fa manina raha malagasy ao ny rafanja moa
raha sanjy isan-karazany teny ka ianao zaoka me fotiny mamaky an'ireny zavatra soratany reny fa rehefa tena ao anatin'ny fonao ry malagasy indrindra fa nareo tanora zay atsonay am'izao fotoana zao rehefa ao anatin'ny fonao ny fitiavana an'izao tanindrazana zao a tanindrazanao ane io e tsy hoe mangalatra ianao fa eo ampitan'ny anao Salaminosibe Sainte Marie ane io e tanindrazanao ane io e ary rehefa anao io a de ianao no anakarena indrindra an'izao tontolo zao ary zay no atahoran'ny puissance rehetrarehetra puissance dinanina fa ny frantsay fa raha hoe reto malagasy reto a raha voafetsifetsy reto malagasy reto ka mahafantatra hoe tena anakarena izy tena zao izy tsika inge manana olona manam-pahaizana manana ny malagasy de anisan'ny mahay misaina anisan'ny population mahay misaina indrindra eran'izao tontolo zao fantatritsika foana ny fomba angalana azy atsotsika daholo na sonoana iza na ny karana ny any avia pio zay tsy hoe omena azy sanatry de sanatry fa hoe ny firenena rehetra eran-tany sadek nina efa près dolodolo iny ny olona rehetrarehetra hatramin'ny pnud hatramin'ny ny amerikana ninona fa hoe maninona tsy raisinareo reo zay le izy de aloha mitomboka am'izay zavatra zay fa rehefa alerté ny opinion internationale tsy maintsy mihetsika izy zay mikasika ny nosy malagasy zay mbola ifandroitana amin'ny firenena frantsay am'izao fotoana zao anisany vaovao ihany koa zay nisarika ny sainy maro mbola mifandray ihany fandray kely amin'ny resaka satany mpanohitra angambany izy ty fa idirantsika amin'ny lafiny lalàna kokoa fa tsy voatery hoe politika azo resana ihany koa ny resaka politika tao anatin'ny andro vitsivitsy zay anisan'ny taraina ny filohan'ny mpanohitra eto Madagasikara filohan'ny RMD moa zany andriamatora Marc Ravalomanana filoha-pirenena teo aloha manana zay satamafiloha-pirenena anazy teo aloha zay noho ny antso zay ataony mpitandro ny filaminana mikasika an'izay hoe fivoahan'ny trano ny eny trano ny eny faravohitra ianao raha teo mpikambana eo anivon'ny RMDM fa mety hoe lafin'ny lalàna no hitondrantsika anazy kokoa ahoana ny tokony hoe fihetsiky ny filohan'ny antoko-panohitra amin'ireny zahatra misy reny ary inona no hoe fipetra eo amin'ny lafin'ny lalàna tokony ho ajainy rehetrarehetra ka tsy azoko aloha fa ohatrany tsy manaja lalàna mihitsy le gouvernement ty mety tsy izy fa mety le olo ambany fifezany zany filoha-pirenena zany ange ajainy manana zo izy ary voalaza koa nge ny zony manana zo izy hoe manana olona 12 sy ny karazany be dehibe mihitsy ny zony kanefa de njena sala amin'ny hoe ohatrany hoe mpivarotra kely ohatrany hoe mpangalatra kely tany etsena angambany de tsy kilovina daholo ny zavatra ataony zany ange manitsakitsaka ny lalam-panorenany manitsakitsaka ny droit de circulation ny fahalalana hiteny fahalalana mandeha am'izay tiany alena iza naiza ny hatramin'ny vie privée koa tsy azo atao ary zany koa nge lalàna iraisam-pirenena fa isika ao anatin'ny constitution tsika fahalalana iraisam-pirenena zany hoe droit amin'ny à la vie privée tena important tena zavatra important be zany fa tsy raha rahindrareo ka mila angambany hoe mifampiresaka na hoe misy manao interpellation tsy fantatra ahafantarana hoe iza marina no mampanao ny zavatra io araky ny voalazana araky ny renay de hoe saiga ono ka tsy fantatra na saiga na tsy saiga fa tokony ahafantatra an'izany daholo rehetrarehetra inona daholo leo lalàna hoe vohitsaka ao anatin'ireny zavatra rehetra miseho reny raha mitora lettre marchon momba nina reny hoe fisakanan-dalana sy ny fisakanana anazy eny amin'ny lalana fametrahana mpitandro filaminana indraindray misava ny olona miditra sy mivoaka eo ambavady eo amin'ny lafiny lalàna iny liberté de circulation atteinte à la vie privée betsaka mihitsy de hoe droit de s'exprimer satria afaka miresaka amin'ny vahoaka ange izy tsisy manaka anazy iresaka amin'ny vahoaka mandeha mizay tiany ale miteny amin'ny vahoaka afaka manao an'izany ange izy anga misy zavatra ataony hoe zavatra ratsy ataony fa manontany mijery fotsiny mijery maso izy tena mijaly le vahoaka afaka miresaka amin'ny vahoaka na ny parti politika koa nge afaka manao an'izany ka tsy hitako hoe filoha-pirenena manina ny sakanana amin'izany fa na ny parti politika koa manana zany zo zany iresaka kely ny resaka iraisam-pirenentsika satria ary lettre marchon teo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena ihany koa ny tena nafatarana anao hatramin'izay mpitsara teo anivon'ny tribunal pénal international pour le Rwanda ianao TPIR
amin'ny zao fotoana zao anisan'ny vaovao amin'ny herinandro ity ny fiverenan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Laurent Gbagbo any Côte d'Ivoire fanojinojo tamin'ny crise teto amintsika ihany ny crise niainana tany Côte d'Ivoire tany lahe izy nandritra ny taona maro fotoana foy zay ny hoe ny tsarainy izy zay vao nivoaka fa afaka madiodio izy hiverina ny Côte d'Ivoire izy afaka andro vitsivitsy ahoana ny fahitanao an'izay raha hoaraisina ihany koa amin'ny traikefa nananao teo amin'ny fitsarana iraisam-pirenena. Tena le izy aloha tena hita hoe tsy nitombona le izy le fanenjehana anazy le fanenjehana anazy nanangona io nge raha politika koa nanangona proof be be mihitsy ny olona miady aminy fa hoe namono olona amina karazana génocide koa izy kanefa rehefa nidinihana le proof misy proof tsy mitombona le izy de mbola nangataka fanampiana fanampazavana ny cour pénale internationale hoe ampivy reto proof reto fa tsy ampy tsy mazava aminay de kanjo moa tsy voaprofo le izy de ny fitsarana no nateo ary fanenjehana mahery vaika nataony Fatou Bensouda de ny fitsarana namoaka didy hoe tsy mitombona le izy zay mahatonga le izy hoe relaxé na navoaka izy zay aloha no azoko lazaina ary za matoky an'le fitsarana aloha matoky an'le fitsarana mihitsy. De misy fomba fijery ao amin'ny iraisam-pirenena ve mety azo andikanan'izay ihany koa satria fitsarana iraisam-pirenena ny tsara anazy nisy nidiran'ny firenena frantsay ihany koa ny crise tany Côte d'Ivoire tamin'ireny vanim-potoana ireny inona no mety andikana anazy sa ve hoe miova sa ta miova indrina satria le filoham-pirenena tamin'izao fotoana zany hoe fa tsy filoham-pirenena intsony amin'izao fotoana zao tsy zany mihitsy fa ny fitsarana iraisam-pirenena nge tokony anome modely ny hoe critère ny hoe intégrité de neutralité de vérité zany tokony anazy daholo zany de tsy maintsy atokisana aloha le ana fa tsy misy affaire politique ao anatiny eny misy affaire politique satria ao ambadika ao ihany ny tanan'ny frantsay fa kosa ny ina moa izy ny tribunal iraisam-pirenena tsy voabaikony zany noviana tsy voabaikony izy anisy tsy voabaikony tsolotra tsy voabaikony izy za raha 5 taona ny tsara tao fa tsy mbola nahita hoe tiany frantsay na tiany amerikana na tiany sinoa na natona anaka hoe atao voatra zao io olo io na atao voatra zao io olo io tsy misy fa tena naleo teninareo maleo tena mihitsy tena maleo tena ary zavatra tena important be taminay zany hoe maleo tena zany important be mihitsy tena hoe mahafinaritra be le mitsara ao satria tsisy fary zareo aloha de tena masony aloha de tena zato masony aminay manaraka tsipri mihitsy ny zavatra voaka rehetrarehetra firenendehibe io ny firenena rehetrarehetra Nations Unies manaraka tsipriny izy ary tena misy vaovao amin'ny gazety foana mivoaka foana isanandro de tena hoe tsy maintsy mitandrina mafy de mafy mihitsy am'le mitandrina mafy de mafy mihitsy am'le fanaovana famarinana zay araka nefa voalazako teo anivon'ny TPIR ny tena niasanao naritra nandritra ny 5 taona teo eo raha tsy diso namarina zay ngamba ninao rehefa avy eo raha tena hoe anisan'ny nasarika ny sainy zao tontolo zao ny fifamonoana tany Rwanda tamin'ny taona 1997 nanahoana ny ainanao an'izay fitsarana zay tamin'ny ankapobeny ho resantsika mantsy rehefa avy hoe aiza moa Rwanda amin'izao fotoana zao fa ngamba le teo amin'ny tontolon'ny fitsarana aloha hoe ahoana ny ainanareo an'izay tamin'izany fotoana zany zay aloha ny idirantsika tena sarotra de sarotra be satria na amin'ny toerana mipetrahanay raha de sady misy Hutu misy Tutsi de en danger ihany aloha zay fa zany hoe le fiambenana anay mafy de mafy mihitsy le fiambenana anay de ny témoignage koa de mila hery manokana mihitsy aloha mianao le témoignage satria mampalahelo sady be de be ny sady marikoriko ny fiainonao ny témoignage satria tena hoe famonoana salamy biby famonoana biby famonoana olona tamin'izany fotoana zany isanandro fijaliana nataony zareo tamin'ireo Hutu nataony Tutsi nataony Hutu tamin'ny Tutsi sy ny karazany tapana ny tanana ny tongotra ny nono ny tsy fantatry
ina moa izy tatana ny vehivavy bevoka ny ana ny fanolanana moa de tena arme de guerre mihitsy tamin'izay fotoan'izay de nijaly be mihitsy ny vehivavy tamin'izay fotoan'izay eo amin'ny sehatra ray koa tena manamafy ianao hoe tsy nisy mihitsy ny hoe tsindry avy any amina firenenlehibe na ohatr'izany mikasika ny fitsarana an'ireo raharaha teo ary mety hoe olona firy teo no voaheloko atao anatin'izay fitsarana iraisam-pirenena izay le izy zay zany tsara n'le cerveau le tena nanao le izy ketrika an'le famonoana fa le famonoana zany ry zareo manana an'izany hoe tribunal de Gachacha zany de par milliers par centaine de milliers ny olona voapanga tamin'izany fa ny anjareo mitomboka tamin'ny hoe fampifona ry zareo tany ohatr'izany de zay nahaingana an'le fitsarana satria nanao aveu dolodolo izy rehetrarehetra ary zay nanao aveu moa de nahazo tombontsoa manokana hoe tamin'ny sazy zay niatra taminy fa zay nahaingana de haingana andreo sady raha tena dinina zany na teo ara hoe tsy fifankazoany mbola eo ihany le hoe rama afrikana azy de mifankaty ihany zareo de mora miavana tsy be rancune amin'izao fotoan'izao Rwanda isan'ny firenena mampaiky volana eo amin'ny lafiny fandrosoana aty Afrika inona ny lesona tokony ho tsoahantsika amin'ireny zavatra ny ainan'ny Rwandais ireny hoe tena nisedra olana faran'izay hoe tena matsiravina sy nampitebiteby nefa ny amin'izao fotoan'izao anisan'ny firenena modely aty Afrika inona ny lesona tokony tsoahantsika ao anatin'izay le fifankatiavan'le olona de le manana flo tsara de tsara izy flo tsy miraharaha zany hoe volana ohatr'izany fa tena flo nampiavana an'zareo ary flo faratapon'ny fitiavana satria tamin'iza tamin'ny voalohany tena hoe rehefa miditra amin'le tanàna renao tsisy raisina tsony mainy trano fofopaty eran'ny tanàna tena ohatrany hitanao hoe mivoaka le fofona taona firy moa zany tamin'ny taona 2000 zay nanomboka tany taona 2000 2001 de tena hoe nazao tontolo ary zao ny teny hoe le Rwanda ne renaîtra plus de ses cendres efa maty cérébralement izy c'est fini tokony rehena amin'ny carte nefa inona natao rehefa nanana an'izay flou zay izy flou tia vahoaka mamim-bahoaka tena mamim-bahoaka dans le sens plein de tena hoe nitsangana nitsangana tamin'ny maty ry zareo tsangana le tanàna de hitanao nareo zao hitanareo amin'ny sary rehetrarehetra fa zao tontolo zao raha de gaga tokoa de tonga izy rehetrarehetra na de hitsidika fotsiny hoe fa ahoana na tonga an'ity velona indray na de hitsidika an'le tanàna fotsiny any tena hoe tsara tare le tanàna tsy ohatrany taloha tsony tena anatin'ny fotoana fohy de tena hoe nitsangana azo lazaina hoe nitsangana tamin'ny maty mihitsy tsy ohatrany tamin'ny voalohany tena gaga mihitsy ianao raha mitsangatsangana any fa anisan'ny tanàna tsara indrindra izy ny voalohany indrindra eran'ny Afrika de voalohany koa amin'ny toe-tsaina tsy misy an'izany hoe tsolotra zany tsony tsy ny 4 mihitsy tsy nahita ako za aloha tsy nahita gama mbola misy tsy fantatro ary le filoham-pirenena de olona tsotra na mandeha ny andalana izy de mandeha tongotra izy mivady metsena le rangaha mitondra ny tomobile tsisy anona mihitsy fa de tsotra ohatran'ny olona rehetrarehetra de mandray ny olona tena hoe tsy misy an'izany hoe lasa ohatran'ny tsy fantatro hoe tsisy an'izany matikambo zany na ohatr'izany fa faran'izay tsotra na fitiavam-boninahitra de rehefa mandeha ny andalana ary izy ka mahita olona mipetraka amin'ny tany de mijanona mihitsy de manatona fa maninona mipetraka amin'ny tany fa ngainao tsy manana trano fa ngainao tena niova dolodolo nahazo ny rehetrarehetra ny mponina rehetrarehetra ao misitraka inao izy fiadanana satria le filoham-pirenena olona faran'izay tia tany razana mihitsy tena nampiavana le foko anankiroa za raha nisy tamin'iza nandeha tany farany de nanatona le ramatoa de izy tamiko hoe hitanao le trano akaiky eo ny olona mipetraka io nge namono ny zanako fito menada sy ny vadiko za ozy izy ho to fa
zaho izy totsi fa reo otoro akaiky totsi de vonona daholo ny olona niaraka tamiko kanefa za namela heloka fakaty zao zay fakazo tsara de misy koa anankiray hoe manamboatra trano izy de efa manamboatra ny trano de izy zaho izy nandora ny trano io de za ndray zao manamboatra azy ohatra zany de mivoaka le ramato totsi de izy zany efa miteny aminy izy efa tsy manambola fa izy mikikitra manao an'io e hitanao le toe-tsaina zany tena ilaina zay tsy ananantsika malagasy fa raha vao mahazo vola kely a hoe vidio ty de lasa mifidy an'iny nefa tsy fantatrao zao ny manjo atsika zao azafady lasa ohatrany lasa lavitra be le filazako azy fa tena ohatrany hoe tena malahelo be ny fonao rehefa mahita an'izany hoe kanefa raha ohatra ka hoe tena nandeha tamin'ny famarinana tsika rehetrarehetra tsy ohatr' zao mihitsy Madagasikara tena tsy ohatr' zao mihitsy raha nandeha tamin'ny famarinana tsy misy nialatra tsy misy nitsolotra olona manana maha-izy azy no mitondra ny firenena no miasa amin'ny fitsarana no miasa hafa mihitsy any raha vao hoe misy tsolotra kely tonga de migadra zareo koa moa niady nandroka ny frantsay nisy fotoana hoe nandroka ny frantsay zareo ataoko fa azoko lazaina am'izay ngamba zany fa tamin'ny andro taloha tsy de tsara loatra milaza zany fa tena hoe de nitra commonwealth izy nge tsy niara tamin'ny francophonie de nitra tamin'ny commonwealth izy de na de mandeha ny andalana renao de hitanao hoe vita scellé daholo ny trano ny ina moa ty izy ny sekoly de za mantany fa maninona atao scellé tony sekoly tony sekoly frantsay tony fa tsy mianatra teny frantsay tony izy fa tsy maintsy mianatra teny anglisy atao zay atafita azy hatramin'ny klasy ambany indrindra de manana ina moa ty izy manana tablette manana inona tena hoe le ao anatin'ny sainy lerangady hoe tsy maintsy tafitako ireto tanora ireto hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra tsy maintsy tafitako zany fianarana zany de obligatoire ny fianarana mianatra tsara daholo ny ankizy mahay ny ankizy mahazo ny daholo zay zavatra ilainy rehetrarehetra tsy misy déperdition scolaire mihitsy nefa zany ka nijaly inge re olona be de be nge ny orphelin ny tsy manandray tsy manandreny tam'izany fotoana zany nijaly tena nijaly fadiran'ovana kanefa tafita ry zareo de hoe ohatra ho an'ny afrikana zany fa tsy ny afrikana ihany fa tsika kokoa anatin'ny afrikana ohatra ho atsika amin'ny zavatra zany nge tsy manana be hoe zavatra betsaka ohatra atsika hoe volamena efa tafita de lasa etrehitra foana tena fa manino de izao izay ny valiny toe-tsaina le toe-tsaina tsy miova le toe-tsaina ratsy le toe-tsaina tsy tia firenena le toe-tsaina mora vidiana de mba mingavy zahay indrindra amin'ny antoko misy anay hoavy ny ina moa ty izy ny fifidianana mandehana ny famarinana atsangano ny fanjakana anjakan'ny rariny sy nihitsiny ary ny famarinana miantso ny malagasy rehetra ary indrindrandrindra ny tanora aza voataritarika amin'ny zavatra hafa nareo fa tiavo ny firenenareo ary indrindrandrindra takio reo ils éparsereo eny ary zay ihany kio no sady efa tonga de fa afatra mbola misy afatra fara veloha raha matoa relety ramaso meloha ny amaranantsika ny fandarana sy fa voafeto anatin'izay de zay ny tiako lazaina amintsika rehetrarehetra hoe miomanitsika ametraka an'izay olona zay olo marina olona matahotra an'Andriamanitra olona mangofotra anatren'Andriamanitra ary amerina ny fanjakana madio ny fanjakana Madagasikara fa sambatra zay manana Madagasikara manana ny zay matahotra ny sambatra ny firenena matahotra an'Andriamanitra eny ary de makasitraka anao raha matoa ary letra marsona va indra tamin'ny fandarana dinika patsivina ihany mpanao politika anao amin'izao fotoana zao fa teo amin'ny sehatry ny fitsarana iray isam-pirenena sy ny tontolo fitsarana teto Madagasikara ny tena asanao teo aloha de makasitraka ary makasitraka atsika rehetra tany tokantrano ihany koa nanaraka ny fandarana de mametraka ny veloma mahafinaritra tompo klasy tompo vavy ary manome fotoana anareo amin'ny manaraka indray veloma tompoko